manao daholo le manao daholo io bon vaovao androany bon iny zany a nitsangana zany a ny gouvernementa vaovao taprès ny fanovany ny firavany teo aloha zany de nitsofoka ny vaovao ampaina daholo aloha zany ny nareo ministra zay tafiditra ao araky ny tenen'ny filoha teo zany de be tabe mihitsy no te hitsofoka tao fa nareo reo zany a no safidiny zareo zany ka nareo safidy atao satria nareo zany nisany sisisika zay tena avita an'le izy zay de matoa nareo mieritrehitra ny avita an'le izy satria nareo efa manana paikady zay nieritrretina hoe hitondrana an'le baolina de zay miereko hoe matoa nareo manana paikady hitondra an'le baolina satria zany nareo teny tany premier ministre hoe vitanay io de zao fotoanany amizay zao amoana an'le izy manana 2 mois hono nareo izy président hoe amoana an'le izy de zany hoe manana 2 mois nareo approvena amin'ny vahoaka zay mila fanovana satria zay ny antony anaovan'le tolona satria tsy te hantra raha tena marina Madagasikara tena mahantra indrindra eto an-tany raha tsika tena fandiranovana indrindra eto an-tany mety hoe ianao tsy izy ianao le manakarena iny tsy izy fa ny vahoaka ray manontolo vahoaka au moins 90% ny vahoaka angamba ny mahantra ary te hiala am'izany fahantrana zany moa zany ny vahoaka malagasy zay natonga an'le tolona mba te hanana jiro rano rehetrarehetra zay nangatana teo donc nareo zany nonao proposition avita ny azakazaka atao de eny arafa de mijery anareo zay de mara anareo zay avita an'izany porfoy amin'ny vahoaka zany ary le tena fanovana moa zany de eo koa surtout le fomba rasy le teo aloha zany tandremy tsara fa mila ialana iny ary ny mangarahara de tokony apetraka tsara mba ho arahany vahoaka mba ho hita ny vahoaka zany eto le voalohany indrindra aloha aleo mangarara indrindra aloha voalohany indrindra de mba tiana hifantatry ny vahoaka hoe otrina moa zany karaha manareo isam-bolana miaraka amin'ny andamin'ny tesiny rehetrarehetra mba ahafahana vahoaka ahafahan'ireo vahoaka rehetrarehetra mijery hoe ahoana possible ave hoe raha miteny anao hoe 3 millions ariary ve ny karaha manao le ministre possible ave le ministre io avidy avion ohatra tampotampoka teo de mila mahafantatra an'izany le vahoaka hoe otrina ny karamany satria fanovana ny tedaviny io raha tsy ny fanovana de azavapoana le zavatra ny se passé teo fatin'olona rehetrarehetra reny donc nareo le mitsofoka zany aloha voalohany tokony manao déclaration ny fanananareo hoe reto zay ohatran'izay mantsy nany aty andafy ary mila mianatra an'izany tsika satria zany mangarahara ary rehefa ohatra ka vonona nitsofoka ao anatin'izay de mila manaraka an'izany jeu zany hoe tsisy mamenamenatra io na hoe inona nga misy afeniny tsisy afenina ane rehefa manao tsara tokony tsy manafinafiny zany aseho ny vahoaka manao politika resahana zay le fanovana manao zavatra madio tsika de mitsofoka nareo de manao déclaration de patrimoine nareo satria aminay taty zao nisy tam'ireny ny premier ministre zay nilazaky reny gagabe ny rehetra fa netsatiny mpanan-karena be mbola nisy ny anankiray le tsotrotra mbola nananano izy rehefa nataony déclaration de patrimoine de vahoaka de au moins zany fantatra vahoaka eto ny ainga reto olona eto de rehefa miala to izy de mora be micontrôle raha nisy nanankarena tampoka de mora be nge mijery an'izany hoe tena nisy avoir illicite tampoka tato mora be mijery an'izany rehefa zao nareo de ataoviny déclaration de nareo zany tena hoe tsy vonona hiasa araky ny tenen'ny filoha teo hoe nareo zany zao no tiasan'ny vahoaka mafinaritra zany fitiavatandaverim-bolo misy aloha zany président tena zany misy ny tena diavina olona hiasa ho amin'ny vahoaka amizay fa tsy hiasa ho an'ny tombontsoa any tena manokana sy ny manodidina azy tsy mety tsony zany eto zany tokony miaraka misitraka an'izany daholo ny vahoaka malagasy de araky ny anna koa hoe mba ho modely koa nareo amin'ny fitondra tena marina tokoa mba tsisy tsondry any scandale hoe ministre de manao fitondratena mamofady tsy mba modely ho amin'ny fiarahamonina nareo zao no tena fitaratra zay
fajy am'zany mba ataovy modely tsara e mba harano hoe ohatran' zao ny ministra nay mahavita zavatra tsikitsiky foana zay no de nareo moa zany tamin'ny alohanareo hiditra be deaibe amin'ny olona niditra teo a tena hoe isan'andro eo amin'ny Facebook mandefa poste mijery ny mampiseho ny zavatra taony indrindra moa fa nirysoa moa zany tenena hoe mandefa message foana izy eo amin'ny Facebook tena ho hitana hoe akaiky ny vahoaka de mba aza janonare zany le tompo fa tena zay mitiavany vahoakanareo e le akaikin'le vahoaka akaiky ny fony de mahafantatra le transparence de ny résultat eo zany a ny tena aspiana hoe tena misy résultat andrasana aminareo tompoko manantena anareo ny vahoaka misy résultat tsara concret azo tsapaitanana hoe ty misy zavatra vita fa tsy blablabla fotsiny de mianina ny nay koa zany am'izay moa zany entrepreneur e zay mahatonga anay resaka hoe entrepreneur foana satria zay ny hitanay hoe tokony hampandroso an'io Madagasikara io zay ny olona avelao am'izay reny gasy zay rehetrarehetra mba te hanao business te hiasa aleo ataovy malalaka reny tsena ho any rehetrarehetra aza asina ny tolo monopole tony hoe zay ihany mahazo manao an'ity zay ihany mahazo manao an'ity angamba ny tapitra angamba n'izay zay nge le fanovana zay ny fanovana io rehefa io ino famoronana asa io entrepreneur masy tena moteur de développement amin'ny pays anankiray io important be io de avy teo am'izay le hoe raha tsy manome kely azao sy manao an'izao makatsy tapitra treo zany avy aloha am'izay ny olona hiasa amin'ny ara-dalàna mandeha araky ny lala rariny sy nihitsiny am'izay de am'izay mba concurrence loyale daholo ho any rehetrarehetra tsisy an'izany hoe ianina tsy nandodoanina de zany nandodoanina de ahoana moniny afahako ohatra ny erika ave nandodoanina de za tsy nandodoanina ahoana ahafahany erika hifaninana amiko za afaka mandatsaka prix be nefa nizy tsy afaka mandatsaka satria manjary perte be izy tokony mitovy daholo am'izay zany zao ny sady inany hoe avy eo lasa tsy mitra tapom-bola mpanjakana koa maika zavatozy vola tokony ho azon'ny fanjakana lasan'le bon tsy mety ao zany fa zay moa zany le fanovana tsika hiady amin'ny kolokolo io ny tena fosotra be mitsy io kolokolo io hiady am'izany tsika de mba am'izay mba misitraka an'io daholo na ny reny 4 reny vola ho any tokony reny kolokolo reny fa nalain'le ola eo ambony daholo de mba am'izay mba misy avenir am'izay ny malagasy rehetrarehetra zay mahantra zay mampalahelo de ny transparence zany tokony avoaka eto mahafinaritra aloha zao hoe tonga de asina mihitsy zany communication momba an'izany hoe ay zany zavatra vita aiza hoe tsika zao satria zany meny tadiaviny olona mila mahita an'izany ny olona na ny président ny ireo fondation ny Madagasikara mitiavan'olona anao de anao le akaiky ny vahoaka koa le miresadresaka amin'ny vahoaka de mba aza toizo re zany azafady fa tena mahafinaritra mahita an'izany amin'ny Facebook ny antsika moa zany efa amin'ny Facebook daholo ny rehetrarehetra de mba toizange zany fa tena mahafinaritra mahavelombolo mahita ny mefanantenana foana hoe misy olona mieno le olona le vahoaka malagasy bon zay zany aloha zany fa de mbola hoady any vidéo manaraka fa zay ngamba ny tena hitany zava-dehibe indrindra tsy maintsy ny tenenina androany eny ary io veloma ary io mandra-piona indray io